Dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika an'io zany dia ny hoe mety ho an'ny Afrika ve sy Madagasikara ity coronavirus ity. Inona no mahatonga ny fanadihadiana ohatran'izay? Hoy angamba ianao hoe efa tonga eo izy amin'izao fotoana izao ka izay ve ny fanontaniana hipetraka hoe mety sa tsy mety? Eo indrindra matsika izany. Ny zava-misy rehetra eto ambonin'ny tany, eran-tany, dia tsy maintsy misy foana ny mpandinika ny zava-misy. Misy foana ny amin'ny firenena rehetra rehetra ny mpandinika ny olana ary hitondrana any amin'ny vahaolana ary amisavisana ny zavatra rehetra mety hitranga aorian'ny olana. Izay vao atao hoe firenena ny firenena iray. Fa raha ohatra ka mbola hoe ny any ivelan'ny foana no mitenin'ny firenena hoe ity no ataovy ao amin'ny taninao, dia amiko aloha mbola tsy firenena zay. Aoka hotsorina, mbola tsy firenena zay. Mitodika indrindra aho zany amin'ny Afrika. Ity valanaretina ity dia iaraha mahita fa valanaretina avy tamin'ny firenena mandroso, amin'ny firenena vaventy. Izany hoe mbola nanana choix zany ny Afrika, ny président afrikanina rehetra rehetra zany mbola nanana choix ny anodin'ny territoirany tsy idiran'io valanaretin'io, isan'izany Madagasikara. Izany hoe mbola misy zany safidin'olombelona ihany ao ambadikin'io. Aza tolakitsika foana any amin'ny vitana sy ny anjarany ny zavatra rehetra. Efa niteneniko teto foana zay zavatra zay. Hoe misy ny Andriamanitra fa enao olombelona afaka misafidy ny lalana izay andehananao. Afrika dia afaka nanidy ny territoirany tsy idiran'io coronavirus io. Ka hiverenako ny tantara momba ny Afrika. Inona kay ny tantaran'ny Afrika hatramin'izay? Dia ny hoe izay matanjaka dia mivarotra ny osa na ny faible. Inona kay ny atoboan'ny fanandevozana sy ny esclavagisme tany Amerika ohatra? Dia ireo mpanjanatany Europeana no tonga tao Afrika ary nanao négociation tamin'ny mpanjaka sy ny mpitondra rehetra tao Afrika, ny hoe manan'olona matanjaka ianareo afaka ampiasaina mba handeha hiasa anao ny exploitation ny sucre, ny canne à sucre sy ny sisa any Amerique du Sud. Ka dia omenay vola ianareo ny mpanjaka sy ny lohadoan'ny mpisorona rehetra ao zany, dia hoentinay akeriny zany ireo karazan'olona rehetra ireo, ny vahoaka tsy madady ariny zany, no fitahana angery zareo no hoe nentina tany anatin'ny sambo andeha atao andevozina any Amerique du Sud, anao ny exploitation du sucre. Tany Amerika nentina tany kory zareo ho andevozina, hiasa ny coton sy ny sisa sy ny sisa.
izay ake no nahatonga ny hoe américain du nord hoe ny américain noir ary dia ny vadin'ny Flo Obama, Michelle Obama dia niteny hoe je ne dois rien à l'Afrique hozy izy. Enjana be zay teniny zay enjana be zay teniny zay satria mbola mijanona ho aminy ny blessure avy tamin'ny Afrika, ny mpitondra afrikanina izay ny varotra ny olony ihany andeha ho andevosina any Amerika asadiny ny tantara. Ary inona moa mandrakitiny androany tsy mampivoatra ny Afrika, mbola mitohy amin'ny endriny hafa izay fivarotana ny mpiray tanin-drazana zay hatramin'izao, mbola mitohy amin'ny endriny hafa vadibadikeo amin'ity tantara. Maninona ny mbola misy ny fahatrana magitsokitsoka aty Afrika, nefa tia ny sopotry izao tontolo izao amin'ny arena rehetra na kibony tany na ambony tany na anaty ranomasina. Inona ny antony? Dia ny hoe ny olomangan'ny Afrika mbola tsy mamela ny Afrika androso fa mbola mitsikombakomba amin'ny tany vaventy, ny amin'ny hoe handrobana ny Afrika, handrobana ny arenan'ny Afrika, ary dia hamonoana tsikelikely ny vahoaka tsy madady arina ao Afrika. Tsara fantatritsika zany zavatra rehetra izany. Ka miteny Dramatoa Oprah Winfrey, ilay mainty hoditra mpanefoefo voalohany izay mpilaza hevitra, matanjaka dia matanjaka ny hevitra io Ramatoa io ary zao dia fanina n'io Ramatoa io. Ozy izy hoe mbola tsy misy hevitra ozy izy hatramin'izao aloha ny adivana amin'io fanavaka vaham-bolokoditra io. Olona matanjaka ny tenen'izany, mainty hoditra matanjaka, mbola tsisy hevitra ozy izy. Fa ny teniko fotsiny ozy izy amintsika mainty hoditra dia ny hoe miezaha amin'ny fiainana. Izay ange no dikan'ilay hoe développement personnel zany Ramatoa zany no isan'ny nanentana ny mainty hoditra aza variana ny mitaraina, aza mivariana ny misesantira victime, fa miezaha zay ihany no ahafahantsika miala tato anatin'ity fanavaka vaham-bolokoditra ity. Ary dia tsy hitako aloha hoe inona no mahadiso ny hevitry Ramatoa Oprah Winfrey, satria hatramin'izao izy dia mbola enoiny goavana rehetra na fotsy hoditra na mainty hoditra na ny mavo hoditra na ny mena hoditra, mbola miaino ny Ramatoa Oprah Winfrey satria marina loatra ny zavatra lazainy. Ary ny teny izy hoe isika mainty hoditra ozy izy aza mandeha intsony any amin'ny resaka violence, fa any amin'ny resaka fampivoaranao ny tenanao. Izay ange no tena votoatiny hoe développement personnel izay ampitaiko eto. Miezaka dia miezaka mafy aho no mampita an'io amintsika malagasy, fa saika mbola vitsivitsy ny tena mahatakatra. Misy mahatakatra ihany, misy hitako ihany hoe tena manaraka iPhone eto, fa mbola betsaka ny matory, mbola betsaka tsy mahazo hoe inona moa zany tianyty Ramatoa ty ho tenenina. Fa efa mihabetsaka ihany zany aloha ny
mpanaraka eto, mifoaza fa ao anatin'ny fampivoarany tenany tsirairay no ahafahana miavitra ary ahafahana manavitra ny firenena, satria rehefa samy mivoatra ny toe-tsain'ny tsirairay dia izay no afaka hiara-dalana izay olona efa tonga saina izay andeha ampivoatra ny firenena, satria ny tsara ho fantatritsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe ity zava-misy amin'izao fotoana izao ty ange dia izao indray zany ny formana guerre mondiale izay hifanandrenan'ny samy matanjaka, izay foana ange ny fototry ny ady hatramin'izay, ny hoe iza no te atao matanjaka eto ambonin'ny tany dia mifanitsana, efa samy miady daholo zany ny calcul hoe iza zany ny tena ho raitra eto ambonin'ny tany zany ny tany vaventy rehetra amin'izao fotoana izao, ary dia hiatefa any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana zany ny zavatra rehetrarehetra izany. Ka inona zany no fiomanana tokony ataon'ny Afrika zany amin'izao fotoana izao, ataon'ny Madagasikara, satria rehefa vizambizan'ny coronavirus aty amin'ny tany vaventy daholo inge, ny tany olona amin'ny tany vaventy dia hitady tany malemy anorenam-pangady amin'izay izy. Aiza moa zany ny tena mbola misy amin'izay tany izay? Tsisa fa i Afrika sy Madagasikara, indrindrandrindra zany Madagasikara no tena mbola misy ny zavatra rehetra izay mbola azo trandrahana sy azo sokirina. Aiza ho aiza moa zany ny position ny Madagasikara zany manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra zay. Mila mifoha isika, mila mijery ny matanjaka hoe aiza moa zany no hiafaran'ity zavatra ity. Ho antsika olon-tsotra no anaovako an'ity émission ity, ho antsika olon-tsotra izay tsy mitady pouvoir, tadidio fa ny pouvoir voalohany indrindra dia ny pouvoir ao aminao, ny pouvoir izay afaka omenao ny tenanao, omeo ny sakafo izay tokony hohaniny ny tenanao, ny sakafo ara-pahasalamana izay efa naverimberiko teto foana, omeo ny fanetseham-batana izay tokony homendrika azy ahatonga anao hanana foana ny fahasalamana ny tenanao, alamino isainao mba ahatonga anao ho afaka hijery ny olana sy hamahan'ny olana amin'ny fiainanao. Izay ianao no afaka hanana ny pouvoir ao amin'ny tenanao aloha. Rehefa manana ny pouvoir ao amin'ny tenanao, izao ane ka afaka misafidy, izao ane ka afaka hanana ny fahasalamana, izao ane ka afaka hity zava-dehibe zay zavatra zay, izao ane ka afaka hanao soa ny olona manodidina sy ny tenako. Rehefa manana n'izay pouvoir izay ianao, dia izay aloha ny pouvoir voalohany. Fa tsy ny fanarahanao androany tontolo andro, ny hevitry rakoto na ny hevitry rabe, ny tenanao aloha ny jereo. Inona sy inona ho fiatefan'ity zavatra rehetrarehetra ty aty amin'ny tenako, atao amin'ny vady aman-janako, inona sy inona ny droako eto amin'ny firenena.
inona sinona ny adidy miandry ahy ary inona ny zavatra tokony ataon'ny mpitondra hiatefa ty amiko izay no tokony ho eritreretin'ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao fa satria neny matanjaka raha ohatra ianao ka hijery hanara-dreny rano fotsiny ny hoe ny parti politika ohatran'izao ny mpitondra sy ny sinisisa izay no ataonao eto amin'ny internet androany tontolo andro izy koa nefa manana ny calculany tandremo zay raha malagasy efa manana ny calculany ny mpitondra moa zany izy dia hicalcule ny ifikirany ao amin'ny fitondrana ny parti hafa koa efa micalcule koa ny hazahoana ny terany ao amin'ny fitondrana tandremo mieritrereta isika olon-tsotra aiza ho aiza zany ny positionao amin'izao fotoana izao azafaly mitehatehaka rehefa mahazo potomofo dia andokandoka ny fitondrana asany io asany ny miay ny vahoaka ka rehefa mahazo potomofo ianao dia merci président mbola betsaka ny zavatra tokony ataony aminao vahoaka taditio zay zavatra zay raha miteny koa ny mpanohitra izay tsy midika hoe de zavatra ratsy daholo ny zavatra rehetra zay teneniny eo betsaka ny zavatra marina sy ny zavatra hoe tokony anatsara zavatra teneniny reny mpanohitra reny fanjaranao ny manadiady hoe atraisa ny mampitompona ny zavatra lazain'ny mpitondra sy ny mampitombona ny zavatra lazain'ny mpanohitra fa anjaranao vahoaka ny mijery hoe izy amin'ireo no tena mitondra ny fampandrosoana sy ny zavatra tokony atao aminao vahoaka fa zay entin'ny fanatisma fotsiny samy miteny eto amin'ny internet eto daholy na ny adalana ny endry za tsy miteny hoe aza mijery ianao misaina de jerevo daholy zay zavatra teneniny rakoto na rabe fa aza mijery tavan'olona samy manana ny fomba fampitany hevitra rakoto sy rabe eto ao ny masitsika ao ny manopa ao ny miteny zay zavatra mba fatana enoy daholy fa misy zavatra marina daholy ny zavatra lazain'ireo olo ireo io tsisy hafany hoe vary feno akotry no men'ny akabeazany dia esory ny akotry ho anao misaina fa ny vary no hoany izay ihany no ahafahanao mahazo information fa ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo dia mitondra information daholy fa enao izany no mila manadiady ny hoe atraisa no mety ho fahamarinan'izao information rehetrarehetra izao amin'izao fotoana izao zany rehefa mbola hoe averiko ihany zany hoe inona ny tena votoatin'ny zavatra tiako ho tenenina dia ny hoe ianao zany amin'izao fotoana izao no liderany tenanao ianao no misafidy ny lalana andehananao amin'izao fotoana izao hoe aiza ny lalana tokony aleko mba ahafahako mivelona raha ohatra ianao zany mahitay amin'izao fotoana izao ka tsy manan-kohanina inona ny tokony ataonao dia ny mangataka n'izay zonao zay ny mba homena sakafo
azonao tsara ngamba ny tiako tenenina ny mangataka amin'ny tompon'andraikitra ny hoe mba hijerevana ny valala tsy mandady arina mitodika aho amin'ny namana rehetra any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao tsy ny tenako akory no mpanavakavaka na tribalista fefa naverimberiko teto foana ny amin'ny hoe tokony hijerevana ny faritra tsisy afaka andiso an'izay angamba satria tokony ho tsinjovin'ny filoham-pirenena daholy na ny ao Antananarivo na ny any amin'ny faritra satria ny fidy azy daholy ary Madagasikara daholy ireo saigy averiko foana ny hoe tokony misy izany ny fitovizana amin'ny tombontsoa rehetra omena ny faritra rehetra iny zao defa nitrangany tsy fitovizana amin'izao fotoana izao ny hoe nalefa indray zany any amin'ny faritra daholo indray zany ody any amin'ny faritra ny olona izay tafajanona taty Antananarivo nefa tsy nisy mesure d'accompagnement tsy nisy mesure de confinement na ny quarantaine izay tokony apetraka amin'ny olona izay tonga any amin'ny faritra mba tsy hamindrany an'izany zavatra zany amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra izay zavatra zay ve hiandrasanao ny fanapahan-kevitra avy aty Antananarivo fa tsy ianao izay mitondra ny faritra ao ny gouvernera sy ny mpitondra rehetra ao amin'ny faritra ny maire sy ny chef pokotany ny député ao amin'ny faritra anankiray no mikaondoha hoe ahoana zany no ataotsika iandreketatsika ny faritra misy atsika amin'izao fotoana izao amin'ny hoe enao no manaova ny stratégie rehetra de rehefa tsisy ny vola angatao any amin'ny pouvoir central ny vola samy malagasy daholy io manana zo hoentina sy ahazo ny tombontsoa rehetra izay misy ao Madagasikara izao ange zany no tokony tonga de hipetraka amin'ny tokony ho izy ny zavatra rehetra izao ny fisatarana ny décentralisation inona moa ny iandraso anareo zany ny olona any Antananarivo zany hilaza aminareo fa hoe ataovy amin'ny quarantaine ny olona tonga ao aminareo inona ny tsy maintsy iandraso anareo an'izay ain'olona ange zany amin'izao fotoana zao no kirakiraina ny ain'ny olona rehetra ao amin'ny faritra misy anao ane zany no tandrovinao amin'izao fotoana izao izay de tsisy hafan'ny any ny resaka izay nolazaiko momba ny Afrika teo hoe raha nakaton'ny Afrika ne ny frontière io vo nisy fotsiny ty resaka coronavirus ity dia tsy ho tonga amin'izao ny Afrika tsisy hafan'izany koa ny ao amin'ny faritra isika ke compliqué be nge io Madagasikara io tena compliqué satria izao zany fa andeha indray zany ny ambaratonga ny fahefana izay nge zany ny ilana ny ataotsika hoe gouverneur voafidim-bahoaka ny afaka mideside zany ny ao amin'ny faritra anankiray rehefa manana ny vola izay asaina tantaniny ao izy rehefa manana ny pouvoir dia afaka mideside izy
izay anaovany ny faritra misy azy. Izay ngeny efa naverimberiko teto foana hatramin'izay fa ohatrany hoe raisina foana zany le izy hoe resaka fifanavahany samy malagasy tsy atompoko tsy amin'ny alalan'ny fampisongadinana ny fahasamihafana izay no atafavoahan'ny olombelona ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tokony ho izy. Tsisy hafan'ny crayon de couleur ao anatin'ny boaty anankiray, ny fahasamihafana misy amin'ny tany anankiray. Rehefa samy ekena ny loko rehetra samihafa ao amin'io crayon de couleur io ekenao fa samy manana ny maha izy azy io ary samy ilainao dia izay vao enti ny fifandraisana eo amin'ny fahasamihafana. Fa raha ohatra ianao ka miteny hoe ny loko tokana toy ny mena ohatra, izay no tena raitra ary dia tokony anaraka ny mena iny daholo zany ny rehetrarehetra, kanefa zay zavatra zay dia tsy hisy izay. Fa izay fanajana ny fahasamihafana zay samy manana ny maha izy azy izay no atafavoaka ny Madagasikara tompoko. Izay no atafavoaka ny Madagasikara, kanefa izany zavatra zany hitan'ny firenena vaventy zany hoe ao ny lakle, fa tsy omeny anao ny lakle, fa ianao no mila mamoha ny lakle, ianao. Ary zay no mbola tsy mahatafavoaka ny Afrika hatramin'izao, satria ny lakle tokony hatafavoahany tsy omeny firenena vaventy mihitsy, kanefa ianao ve hiandry ny lakle avy any aminy, nefa ny arena eo am-pelatananao. Dia mbola ilay averiko ny amin'ny hoe satria misy karazan'olona isika samysika ihany ge ao Afrika no tsy mamela ny vahoaka tsy mandady arina mba hisokatra, satria misy te-hanambe noho ny sasany. Any ke ny fipetraky ny zavatra rehetrarehetra. Misy ny teo mpanefoefo kanefa tsy misasatra. Ny mpanefoefo aty Amerika Avaratra ane ka olona ny sasatra daholo tamin'ny nahatongavany teo, nandeha tamin'ny talentany, nandeha tamin'ny famoronana, indrindra averimberiko eto foana ny famoronana. Ka misy izany ny te-hanefoefo fotsiny amin'izao, kanefa tsy te-hamorona, tsy te-hisasatra. Any ane no tena hoe fipetraky ny zavatra rehetrarehetra.